mianatra eo tongotrao. Emisaucanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai atunguchao izahai izai pianachao kuambitenenare Jesu malalo izahai iainuchalanao kairate nyavyamina itwecabecakawampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai iainuchalanao kairate nyavyamina itwecabecakawampunaya irate nyavyamina itwecabecakawampunaya. Ampifaliana indray no iarako amintsika ry zazabojo sy ny zazamonono tafaraka ao anatin'ity fandarana natokana ho anareo ity dia miarabantsika rehetra tratry ny taony samy mitahiny Jesosy daholo ny faniriako dia ho zaza endry mpakatoa ny ankizy rehetra dia anomboantsika ny fiarahana ary dia andao aloha hiaraka hivavaka isika hisaotra an'Andriamanitra akambana ny tanana ahondrika ny loha dia akipy ny maso. Andriamanitro, misaotra anao zahay fa nitahinao, nomenao taona vaovao ary omenao fotoana manokana koa hianaranay lesona avy amin'ny teninao. Fa ho zaza endry mpakatoa tokoa anie zahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny lesona voalohany hianarantsika dia mitondra ny lohateny hoe tamin'ny voalohany. Tamin'ny voalohany. Ny teny natao tadidy ao amin'ny Genesis toko fa voalohany andiny faraka amin'ny 30 hoe ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony indro tsara indrindra izany. Andao hoe araka merina isika rehetra ary indro hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony indro tsara indrindra izany. Bravo! Anaraka ny tantara isika dia mipetraka tsara daholo. Indray andro Andriamanitra dia nanapa-kevitra anao tontolo vaovao. Nanana drafitra tsara izy. Nibanjina toerana rakotra izy na sy rano Andriamanitra. Maizina tsy nifankahitana izany ary tsy nisy feo afa-tsy feona rano. Dia niteny Andriamanitra nanao hoe nisy mazava. Dia nisy ny mazava. Nosaran'Andriamanitra ny hazavana sy ny aizina. Nantsoina hoe andro ny mazava. Dia nantsoina hoe alina ny aizina. Teo no niafara ny andro voalohany teto amin'izao tontolo izao. Dia hoy Andriamanitra hoe tsara izany. Tamin'ny andro faharoa Andriamanitra namorona ny rivotra ny habakabaka manga mahafinaritra. Niodidina ny tontolontsika vaovao. Dia nisy hariva, nisy maraina. Izay ny andro faharoa. Ary andro manaraka no nilazan'Andriamanitra hoe ary aoka ny rano ambony niandrona ka iseho ny tany maina. Tampoka teo dia niandrona teny amin'ny toerana sasany rano ary nipoitra ny tany maina. Nantsoin'Andriamanitra hoe tany ny tany maina ary ranomasina kosa ny rano. Mbola nisy asa hafa tokoa nataon'Andriamanitra tamin'io andro io. Niteny ihany Andriamanitra ary niamainjo tsara ery ny tany rakotra ny bozaka sy hazo. Voninkazo mena, volomboasary, volomparasy, mavo. Nadolatolan'ny tsiodrivotra malefaka. Nitsiry
zava-matehinana ny zava-maniry sy ny hazo. Ny alohan'ny nahatongavan'ny alina tetỳ an-tany ny andro fahatelo dia nijery ireny zavatra mahafinaritra ireny Andriamanitra. Tiany izay hitany, tsara izany hoy izy. Ny andro manaraka no nilazan'Andriamanitra hoe aoka hisy hazavana eny amin'ny lanitra ambony. Dia nisy izany. Nanafana ny tany ilay masoandro vaovao mamiratra mandritra ny andro. Ary ny alina iny volana dia nandefa taratra teny amin'ny ranomasina tony. Kintana kely an-tapitrisany namiratra teny amin'ny lanitry ny alina. Hoy Andriamanitra, tsara izany. Na dia efa tsara endrika aza ny tany dia mbola toerana tena mangina tokoa. Iova nefa izany ankehitriny. Niteny ihany Andriamanitra tamin'ny andro fahadimy hoe ary aoka ny rano ho be zava-mananaina, ary aoka hisy vorona manidina eny ambonin'ny tany. Nipelipelika teny an-dranomasina ny trozony, nandihy teny amin'ny renirano ny trondro miloko mangirana, enika ny zavaboary nilomano ny ranomasina. Vorona miloko isan-karazany no mikiokioka sy ny orakoraka. Mikoraikaraika no tahin'Andriamanitra izy rehetra ireny, ary hoy izy hoe tsara izany. Noho ny tonga ny andro vaovao dia mbola niteny ihany Andriamanitra tamin'ny fotoana io no niantsony mba hisiany zava-mananaina teto amin'ny tany, biby vaventy toy ny elefanta, lalomena, ny renireny nanerana ny tany. Nijery ny tontolo mahafinaritra Andriamanitra, nitsika izy, tontolo mahafinaritra re izany dia hoy izy tsara izany, ary tsara tokoa izany. Amin'ny fofeno aravonandreraka izy namako no hiara-pako antsika tsirairay avy. Faly indrindra miarahaba antsika rehetra tratran'izao sabata voalohan'ny taona vaovao izao. Ny firarian-tsosahady dia izao hoe ho taona vaovao hitondra ny ankizy kely rehetra hanomana ny ankizy kely ho any an-danitra anie. Ty taona vaovao izay nomeny Jesosy antsika ity indray. Eny ary hiaraka miankin-etiny lohahevitra voalohany isika izay manao hoe tontolo vaovao. Ahoana tsara hoe tontolo vaovao. Andonge rahantsika mamekina ny tsy anjery izay hitantsika amin'ny Genesis toko voalohany andininy voalohany. Ary tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Andao averina ange ary tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Genesis toko voalohany andininy voalohany. Noho ny fitiavan'Andriamanitra tokoa rakizy dia nanomana zavatra vaovao antsika mandrakariva Andriamanitra, ary anisan'izany ny nanaovany an'ity tany izay nisy antsika ity. Aorian'izao dia manomana tontolo vaovao antsika koa izy, dia manomana antsika izany mba ahafahantsika mivonona sady hiatrika an'izay zavatra izay. Ny lesona lehibe tiany ampitaina amintsika tato anatin'ny lohahevitra dia izao ny zavaboary rehetra, ny voary tsirairay avy dia mitory ny fitiavan'Andriamanitra. Andonge ho arahantsika indray ny tantara Efa tao anatin'ny toerana iray tena maizina ve ianao? Tsy nisy fahazavana mihitsy tao anatiny tahaka izany mihitsy ange ny zavatra nisy rehefa nanomboka namorona ity tontolo ity Andriamanitra. Nojeren'Andriamanitra ilay toerana midadasika feno rano. Tonga ny fotoana hanatanterahany ny planiny mikasika ny tany rakizy. Ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava, poto izay dia nisy ny mazava ary namirapiratra. Nosarahan'Andriamanitra ny hazavana sy ny aizina, ka ny mazava dia nataony andro ary ny aizina kosa nataony alina. Izany ange no andro voalohany tamin'ny famoronana. Nijery ny rano indray Andriamanitra, rano no nanafitra ny zavatra rehetra. Niteny izy dia nisaraka izany, ka dia niseho ny tany sy ny lanitra. Andro faharoa indray ary izany. Nijery ny tontolo feno rano Andriamanitra ka nilaza hoe aoka hiangona ny rano eny ambanin'ny lanitra ho eo amin'ny fitoerana iray, ary aoka hiseho ny maina. Niteny izy dia nisy izany rakizy. Nataon'Andriamanitra hoe ranomasina ange ny rano ary ny tany ny tany maina. Nijery ny tany sy ny ranomasina indray Andriamanitra ka hitany fa tsara izany.
dia niteny indraingy Andriamanitra hoe aoka ny tany haniry ahitra sy anana mamoa ary azo fihinam-boa izay mamoa samy araka ny karazany avy. Dia nojeren'Andriamanitra ireo ahitra sy anana mamoa ary azo fihinam-boa ka dia hitany ange fa tsara izany e. Andro fahatelo rakizy tamin'ny famoronana izany. Nitraka nijery ny lanitra indray Andriamanitra sady niteny hoe misy hazavana eny amin'ny habakabaky ny lanitra hampisaraka ny andro sy ny alina ary aoka ny famatahana sy ho fotoana ary ho andro sy taona ireo. Namorona hazavana anankiroa lehibe rakizy Andriamanitra dia tsy inona izany ny masoandro ny fahazavana mamirapiratra kokoa ary natao hanazava mandritry ny andro. Ny volana kosa ny fahazavana malefadefaka kokoa izay natao hanazava amin'ny alina. Nanamboatra ny kintana koa Andriamanitra. Nijery ny masoandro sy ny volana ary ny kintan'Andriamanitra ka dia hitany fa tsara izany. Andro fahaefatra tamin'ny famoronana io. Hoy ary Andriamanitra, aoka ny rano ho be zava-mananaina ary aoka hisy vorona manidina ambony tany eny amin'ny habakabaky ny lanitra ka hameno ny rivotra amin'ny hirany. Nojeren'Andriamanitra ireo biby rehetra miaina anaty rano sy ny vorona nanidina eny amin'ny habakabaka dia hitany fa tsara izany. Dia nitsodrano azy rehetra nge Andriamanitra hoe maroa anaka sy mihabetsah ary mameno ny rano ao amin'ny ranomasina ary aoka ny vorona hiamaro eny ambony tany. Andro fahadimy famoronana izany. Dia hoy indray Andriamanitra, aoka ny tany hamoaka zava-mananaina samy araka ny karazany avy dia biby fiompy sy biby mandady sy mikisaka ary biby dia samy araka ny karazany avy. Nijery ireo nge Andriamanitra ka hitany fa tsara izany. Dia hoy indray izy, andeha isika hamokona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehantsika ary aoka izy hanjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany. Dia namorona ny lehilahy sy ny vehivavy rakizy Andriamanitra ka dia nitsodrano azy hoe maroa fara sy mihabetsah ary mameno ny tany ka manopo azy. Indro efa nomeko anareo ny anana manitsamboa rehetra izay ambony tany rehetra ary ny hazo rehetra izay misy voa sady manitsamboa dia ho fihinana ho anareo ireny. Nojeren'Andriamanitra izany rehetra izany rakizy, nojereny izay rehetra nataony ka hitany fa tsara indrindra izany. Andro fahenina amin'ny famoronana izany. Dia vitan'Andriamanitra tao anatin'ny nenemana ange izao tontolo izao rehefa vita tsara tarehy izany dia nomeny mba ho karakarainy Adama sy Eva. Miarabantsika tanora zandriny ary miarabantsika ihany koa nahatratra ny taona vaovao. Lesona voalohany indray no andeha hofidiantsika amin'ity anio ity. Lesona voalohany izay mitondra lohateny hoe hery manetsika ny fianakaviana. Tsy anjerintsika ary Jesosy ny tombo saina sy tena sady nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona. Lioka 2:2-5. Lesona mahafinaritra izy ity. Lesona teo amin'ny fanabeazana an' Jesosy. Lesona izay manampy antsika ihany koa satria tao anatin'ny taonantsika ihany koa Jesosy dia nandray fampianarana maro be. Manampy antsika izany ahafantatra fa naroviana isika tanora dia tokony mba handray ohatra ny amin'i Jesosy satria ny fitombona dia tsy manakana velively ny hanahafana an' Jesosy. Hitantsika fa tao amin'ny trano miaina tao Nazareta, fiainana tsotra na dia zanaky ny mpanjaka ary zanak'Andriamanitra ary Jesosy dia nanaiky no apetraka tao amin'ny ankohonana tsotra indrindra natao hoe nahantra ary. Fitiavan'Andriamanitra tokoa izany ary mbola ao anatin'ny trafitr'Andriamanitra izany ho famonjenantsika. Fa nanaiky tokoa Jesosy nipetraka tao. Na dia nampafantariny reniny azy ary fa zanak'Andriamanitra izy dia tsy mba nampiasainy izany hanjakazakana na hoe hanaovana toetra tsy zaka na hoe
anaovany fietsika izay mety hampalahelo ny ray aman-dreny, fa nekiny ny hotezain'ny Maria sy Josefa, ary nekiny ny fampianarana izay natolotra ireo ray aman-dreny azy, izay mihitsy ny mahatonga ny lohateny hoe hery manetsika ny fianakaviana. Inona izany hery manetsika ny fianakaviana izany? Ny fampianarana, ny torohevitra, ary indrindraindrindra ny fampianarana mahakasika ny fitiavan'Andriamanitra. Jesosy dia nandray izany, tena nandray tamin'ny fony tokoa. Fantany sahady fa misy andraikitra lehibe izay napetrak'Andriamanitra azy. Tsy nandeha tany amin'ny sekolin'ny rabo Jesosy fa ny fankatoavany tao amin'ny dadany, tao amin'ny trano fandrafitana, sy ny fankatoavany tamin'ny neniny izay nampianatra azy mahakasika amin'ny tenin'Andriamanitra sy ireo raharaha isan-karazany ao an-tokantrano. Tamin'ny alalan'izany no nandraisan'i Jesosy zavatra be dia be, nampitombo azy ho amin'ny fanakekezana kokoa an'Andriamanitra, ary manome voninahitra an'Andriamanitra koa izany. Ny hafatra izay nampitana tamintsika dia hoe manome voninahitra an'Andriamanitra isika rehefa mankatoa azy, ary rehefa mankatoa an-dada sy neny dia tafiditra ao amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra ihany koa. Mino aho fa nanovantsika ihany koa izany, ary nanampy antsika indray fanapahan-kevitra mba hankatohan'ireo ray aman-drenitsika, handray ny ohatra tsara omeny dada sy neny, ary indrindraindrindra handray ny fitezana ara-panahy izay manomana antsika ho amin'ilay fiainana mandrakizay. Dia mirary soa antsika tanora zandry ny tsirairay avy ary mandrapiona. Efa le miarabantsika zatovy namana amin'ity sabata ity, koa satria izao indray tsika vao tafahoana noho ny taona 2024 dia inoko fa tsy mbola tara raha toa ka mifampiarahaba amintsika tratran'izany taona vaovao 2024 sy 2025 izany. Mirary raha toa ka mirary mba andresentsika amin'ireo karazana ady izay mety hifanesy isan-karazany amin'ity taona ity. Zany hoe tsika dia hiatrika ady fa mampandresy ianao. Zay no firarian-tsoa izay atolotro ho an'ny tanora namana rehetra. Manana lohahevitra hodinena isika amin'ity anio ity izay ho averintsika ao anatin'ny fotoana fohy kanefa andraisantsika lesona sy fampahirizana ihany koa. Lohateny manao hoe fanomezana tsy voatolotra. Fanomezana tsy voatolotra. Zany hoe nisy fanomezana zany, nisy cadeau fa tsy voatolotra le izy. Efa manisy trango ohatr'izany teo amin'ny fiainantsika hoe efa nisy cadeau, efa nisy fanomezana kanefa dia tsy voatolotra le izy, dia hoe io ilay fanomezana mipetraka teo, mijanona teo. Fa teo amin'ny tantaran'ny fiangonana, teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely dia nisy tranga tahaka an'izany teo anatrian'ilay Andriamanitra pahary sy ny vahoaka Israeliana. Nde angevaka itsika ny andin'ny fototra ao amin'ny Genesis toko 720 ao amin'ny Genesis toko 720 andin'ny 8 misy ny tantara. Fa ny andininy izay hovakitsika kosa mba ahafahantsika manazava mahakasika an'ilay lohateny fanomezana tsy voatolotra dia ao amin'ny Deutéronomie toko 2:30 andin'ny 7. Dia izao ny voalaza: tsy anjaran'i Jehovah ny olony, Jakoba no natokany holovany. Fa anjaran'i Jehovah ny olony, Jakoba no natokany holovany. Zay zany dia zavatra nitranga. Manana olona Andriamanitra dia ny Israely. Ireo no antsoina hoe olony. I Jakoba nefa tao anatin'ireo olona ireo no natokany holovany. Io zany no andraisantsika lesona mahakasika ilay hoe fanomezana tsy voatolotra. Ny programan'Andriamanitra dia izao: hitahy ny zanak'Israely. Mihoatra ny firenena rehetra dia hoe ny zanak'Israely firenena voatahy, ary Andriamanitra no mitahy azy. Zany hoe ilay cadeau izay noman'Andriamanitra ny Israeliana zany na ny zanak'Israely dia fitahiana. Tsy afaka nanome fitahiana mihitsy nefa Andriamanitra, satria ny zanak'Israely nihodina, naditra, nanan'andriamanin-kafa, monomonina sy ny sisa sy ny sisa. Vokatra zany dia tsy afaka nitahy ny zanak'Israely Andriamanitra. Dia teo ilay cadeau,
teo le fitahina zay fanomezana tsy afaka natolotra. Zay zany le hoe fanomezana tsy voatolotra. Efa nomanina Andriamanitra le fitahina fa tsy afaka natolony. Ary zay koa no hitandrimantsika ary hitanora namako. Io Andriamanitra io dia manomana fitahina ho antsika. Ary manana programa tena mahasoa antsika izy amin'ity taona ity. Fa tsy haiko hoe mba ho tanteraka eo amin'ny fiainanao ve izy sa dia noho ny ataonao dia tsy ataon'Andriamanitra le izy. Dia mila mandray lesona isika. Dia ny zavatra nitranga dia izao, raha tokony nomena an'ireo zanak'Israely ireo ny fitahina dia tsy nomena azy ireo fa natolotra ho an'i Jakoba. Jakoba no lasa ho fitahina ho an'ny firenena rehetra indray. Ary zay koa no mbola nisy fotoana antsika lesona hoe rehefa tsy vonona indray le fitahina ianao dia misy olona omen'Andriamanitra azy. Ka dia manao antso indray zany tsika amin'ity sabata marain'ity hoe manana cadeau, manana fitahina ho anao Andriamanitra. Tia natolotra ho anao le izy efa ao miandro fotsiny. Fa raha maditra ianao, monimonina ianao, toetranao ihany toetranao, ianao dia miteny mihitsy hoe za efa zamo mihitsy, nefa dia efa hita hoe tsy mety dia mokondohatsika dia tsy tonga eo amintsika mihitsy le fitahina. Fa rehefa miova isika, manaiky an'Andriamanitra isika, manana ny toetran'i Jakoba isika, Genesis 3:20 dia lasa isika indray ary lasa ho fitahina, sady tahintsika no fitahina ho an'ny hafa. Dia teto zany Jakoba no nandray le fitahina, dia tamin'ny alalan'i Jakoba no hitahina ny firenena rehetra ihany koa. Ilariako mba ho izany ianao, handray fitahina ary amin'ny alalanao dia ho tahina ny ao an-trano. Fa tsy hoe ianao no olana ao an-trano, fa ianao no fitahina ho an'ny ao an-trano. Zay dia mirasoa ary ho an'ny zatovy namako rehetra ao manaraka indray. Veloatra.
faly miarabantsika rehetra indray a tonga eo amin'ny famitinana ny lesona amin'ny androany ity. Any atianao resahana voalohany dia miarabantsika rehetra nahatratra ny taona vaovao 2024. Ny faniriana dia hitondra fifaliana ho antsika indray ity taona ity, indrindra amin'ny fampisondrotana ny ara-panahintsika rehetra, ka ahita fifaliana, fitiavana mandrakariva, ahita fiadanana ao amin'ny tompony antsika mandritra ity taona 2024 ity. Ny amerina raha nijerisika ny taona 2024 dia namarana n'iny taona isika tamin'ilay lesona hoe asan'Andriamanitra asako, ary efa miditra lalina tanteraka amin'izany sika raha ty taona 2024 ity ao anatin'ilay Pentekosta 2024 dia fanahin'Andriamanitra ne no iritsika hiasa ao anatsika izatsika manao ny sitrapony. Amin'ity taona 2024 ity sika raha vao manomboka ny taona dia ny bokin'ny Salamo no ianarana, ny bokin'ny Salamo. Zay indray zany no hojerentsika mandritra ity taona ity, ka ny lesona voalohany dia hoe ny fomba famakina ny Salamo, ny fomba famakina ny Salamo. Meloha ny idiratsika amin'izay dia hivavatsika. Andriamanitra rainay eo ankehitriny zay dia amerina hianatra ny teninao, amitina izany, mangataka ny fanatrehanao, mangataka ny famindrampo sy ny fahasoavanao hitoetra ao anatinay tsirairay avy, aizanay manatanteraka ny sitraponao. Ho voninahitra anaranao rery ihany anie Tompo ny fotoanataonay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny fomba famakina ny Salamo, zay zany no hojerentsika amin'ity lesona voalohany ity. Nisy anjery dia zao no ambarany, dia hoy izy taminy: izao ny tenitro izay nolazaiko taminareo, fony mbola tao aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratanay teo amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny Salamo. Dia nanokatra ny sain'izy ireo izy ahalala ny soratra masina. Lioka 7:4-7:70 sy 10:70. Dia hoy izy taminy: izao ny tenitro izay nolazaiko taminareo, fony mbola tao aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratanay teo amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny Salamo. Dia nanokatra ny sain'izy ireo izy ahalala ny soratra masina. Lioka 4:4-7:70 sy 5:20. Raha mijery ny bokin'ny Salamo itsika dia mazava be, mazava manambara bokin'ny vavaka, manambara fihirana, manambara tononkalo. Zay zany hitasika ao anatin'io bokin'ny Salamo io. Dia hoe ahoana moa zany fomba famakina azy? Mazava zany zay resaka izay fa raha mijery ny boky tsika dia ahitantsika tonombavaka mafana, ahitantsika tonombavaka tena hoe vokatry ny fo, ary tonombavaka izay miantefa lalina dia lalina amin'Andriamanitra. Ahitantsika fiderana, fakasitrahana an'Andriamanitra ao anatin'io bokin'ny Salamo io. Ahitantsika tononkalo, hitantsika ao anatin'io bokin'ny Salamo io. Ary raha mijery isika araka nambaran'ny tsy anjery teo dia hoe tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratanay teo amin'ny lalàn'i Mosesy, ny mpaminany ary ny Salamo. Kristy no miteny an'io teny io, ny dikan'izany mifototra na hoe Kristy no ivony bokin'ny Salamo io. Kristosantrika tanteraka, ary natao an'ny kristianina tanteraka ihany koa ny bokin'ny Salamo. Betsaka no mety mieritreritra azy io boky hafa, fa tena araka ny voasoratra dia nampiasaina ho amin'ny fivavahana, ary nisy tsindromandry avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny fanahin'Andriamanitra no tanterahina, nafanana natanteraka nanoratana izany bokin'ny Salamo izany. Ireo ao amin'ny fizarana talata isika dia hoe natao an'ny toe-javatra rehetra ny bokin'ny Salamo. Ary izay indrindra
no jerentsika eto hoe nao ohatra zany zao. Salamo 20 dia miresaka hoe fangatahana fiarovana. Fangatahana fiarovana. Ireo zay manana fiainana te hametraka azy amin'Andriamanitra dia miasa an'Andriamanitra ary ireo tononkira, tononkalo, fiantsona ao amin'ny salamo, anisan'izany salamo 20 dia miantso an'izany izy ireo miatoraka amin'Andriamanitra. Ohatra hoe ny salamo 130 dia resaka fiderana, maneho fiderana, maneho fakasitrahana, maneho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Hitantsika ao amin'ny andininy salamo 130 zany. Ny salamo 120 dia miresaka hoe ny fisaran'Andriamanitra, ny fisarany ity tany. Zany hoe ny mahatsinotsinona ny fisaran'ny tany, fa zao Andriamanitra dia amboniny zavatra rehetra. Ary zany fisarany zany dia manan-kery no tanterahina sy nantsoiny ireo mpanao salamo tamin'ny fotoan'androny, dia ahitana fifaliana, ahitana fiadanam-po, ahitana fanantenana, ahitana fanasitranana. Ny salamo 120 ohatra dia fiantsona fahatokiana, fametrahana fahatokiana amin' Jehova ho an'ireo rehetra izay matoky an' Jehova dia mahazo valiny, mahazo valim-bavaka hatrany. Ny salamo 120 ohatra dia fitarainana, mitaraina amin' Jehova no trapahoriana ny tratrin'ny ady mafy, ady mpiainana mafy, ady sarotra mafy, atrehana kristianina dia manao vavaka fitaraina. Ny tianao resahana dia zao, natao ho an'ny tantara rehetra, natao ho an'ny vanim-potoana ny tantara rehetra ny salamo. Efa narivo taona ny lasa izay no nanoratana azy io, ary mbola miaina amin'izany tsika ankehitriny. Natao ho antsika kristianina, ary ho an'ireo zay mahatsiaro ny asa an'Andriamanitra dia afaka mamaky ny boky salamo. Ny afatra ho antsika dia zao, raha manana fanantenana ianao ao amin'Andriamanitra, vakio ny boky salamo fa hanome fiarovana ho anao izy. Raha manana te-hibery ianao dia vakio ny boky salamo fa ahitanao fifalianao, ahitanao fiderana, karazany maro samihafa fiderana an'Andriamanitra ao. Raha kivy ny toezava misy eto amin'ity tany ity ianao dia manantenana an'Andriamanitra, fa Andriamanitra ny tompon'ny fahefana mandamina zavatra rehetra. Raha te hametraka fitokiana tanteraka amin'Andriamanitra ianao, vakio ny boky salamo fa omeny anao ao daholo ireo hery azonao miatrika izany boky izany. Raha sendrady sarotra ianao amin'ny maha-kristianina anao, vavaka fitarainana, vakio ny boky salamo. Tsy natao amin'ny toezavatra iray fotsiny ny boky salamo, fa natao ho an'ny toezavatra amin'izay rehetra, natao ho an'ny tantara rehetra izay mitranga amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Zao ny voalaza ny lesona ao amin'ny fizarana sabata ao. Boky ny vavaka sy fihirana ho an'ny jiosy sy ny kristianina manerana ny tantara ny salamo. Ary na dia ny fitenin'ny mpanao salamo manokana miantefa amin'Andriamanitra azy no tena mibahana ao amin'ny salamo, dia tsy avy amin'olombelona mety maty izany, fa avy amin'Andriamanitra izay manome tsindrimandry azy ireo. Avy amin'Andriamanitra izay manome tsindrimandry azy ireo. Andriamanitra tokoa no manome tsindrimandry azy mba hanoratany ny zavatra nosoratany. Izany no antony itenen'Andriamanitra amintsika ao amin'ny salamo. Tahaka ny amin'ny soratra masina manontolo, raha mijery ny Petera, Petera 2 toko 1:1-20, Petera 2 toko 1:1-20, dia izao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Petera 2 toko 1:1-20, dia izao no voasoratra ao.
vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy nisy faminaniana avy amin'ny sitrapon'olona tany aloha rehetra, vavy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay nitondrany fanahy masina azy. Fanahy masina zany no nanindromandy azy ireo. Voakasika an'izany boky ny Salamo. Voakasika izany ty boky ny Salamo ity dia anehoana amintsika fa Kristy ihany koa no ivon'izany boky ny Salamo izany. Amin'ny alalan'ireo mpanompony rehetra izay nanoratra dia nomeny fanahy masina izany teny izany. Nosoratana tamin'ny tononkalo Hebreo sy ny Salamo, azafady, nosoratana tamin'ny tononkalo Hebreo ny Salamo, ary mpanoratra samy hafa tamin'ny andron'ny Israely fahiny no nanoratra azy. Araka izany dia maneho ny tontolon'izy ireo manokana ny Salamo, na dia hafatra ho an'izao tontolo izao aza no raiketiny. Zava-dehibe ho an'ny fahatakarana ny hafatra etin'ny Salamo izay mamakivaky arivo-taona maro mandraka ankehitriny. Ny fanekena ny mahaten'Andriamanitra izany sy ny fandinihana akaiky ny rafi-tonokalony ary ny tontolo keviny ara-tantara sy ara-teolojia ary ny ara-pivavahana. Miantso anao amin'ity androany ity. Miantso anao Andriamanitra hamaky izany boky izany. Miantso anao hamaky, hamantatra izay tiany Salamo ho resahana aminao. Ahitana Salamo isa 50 voankazo boky 5 ny boky ny Salamo, ary dia samy mahazo ny anjarany ao amin'ny boky ny Salamo io daholo ny toe-javatra mitsanga eo amin'ny fiainanao. Ry mpiray fanantenana malala, ry havana izay manaraka izao lesona manokana izao, dia mahita fifaliana ianao, mahita fanasitranana ianao, mahita vahaolana ianao amin'ny fianarana, amin'ny famakiana ny boky ny Salamo. Ka mandritra ity 3 volana ity isika dia hiresaka an'io boky io dia maniry ny ahitanao fifaliana, ahitanao fanantenana, ahitanao hery ara-panahy indray hiatrehanao ny fiainanao manontolo. Andriamanitra ny omba sy hita itsika, hampahery atsika, ary dia tsapatsika fa tanteraka araka anambaran'i Kristy, tsy maintsy tanteraka ny fanambarana azy izay rehetra nitranga tao amin'izany boky ny Salamo izany. Tanteraka izany ho fifaliana sy ho fitahiana ho atsika tsirairay avy. Andriamanitra ny hampitombo ny fahalalana ao anatintsika mandrakariva. Amen. Tsika dia hivavaka ho famaranatsika ny lesona. Andriamanitra rainay io misaotra anao zay no ny fotoana nomenao anay. Mbola nahafahanay nianatra, namaky ny teninao tamin'ity androany ity. Mampianara anay hanantona anao isanandro, ary ny fonay dia ovay hanaiky ho tarihinao hatrany. Ampitoerao anatinay ny fanahinao, aizanay mandeha araka ny sitraponao, handeha araka ny teninao, dia ho voninahitra anaranao rery ihany ane ny fotoana natao teto, tonona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo tongotrao